Radio Don Bosco. Tamberna. Fotoana ianonao ny famerenana ireo trangam-piainana miavaka voarakitra ny tantara. Tamberna. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio hifika anjazavavy nosoratin-drandrena avy ny Arsène ary nitototsainy Aricom Sarandry. Ireto avy no amelona ny tantara. Régis no Randry, Vololona no Ravololona, Voango no Vatsoa, Aricom Sarandry no Rakoto, Anjaraliva no Raoly, Maefa no Claude. Nandray feo Jean-Jacques Randrenarivody. N'Andriamanitra aloha faly tokoa ankehitriny na dia saiko na raha fo mihitsy aza noho ny fitaka be vava nataon'ny lehibe Rajilamboto iny. Zany raha misy fetrana anao na dia mba kely akory aza za hono mba mifera fara amin'izay mariaziny. Zany ve tsy fandatsana miaro famendrifendrona fotsiny mandehana faty ihany hoe latsy vanona mipamitaka amin'ny mpivadika fakahita kely moa tsikako. Tsy vatsontsony koa no hitambitamby amin'izay lehilahy toy ireny. Nahoana mety amba 15 Jilamboto tsy manahazo ndamosina sy mpivady be lano ohatran'ireny koa e. Aiza ny tokony mena sy ny vava ny lokaloka ny dory izao. Zany ve mba lehilahy fandrony koa izao efa ny fitahan'le ndrema fringa mihevitra tsy vaniny koa. Tiako ianao anefa aiza kory izao. Tsy maintsy mbola ihana koa tsika ary tsy maintsy tsara lavitra noho nareo be Rajilamboto sy ndrema fringa mihevitra no vady koa. Zaho izay toy izao ve koa ve no ampifilafilain'izay lehilahy tsy ahoana e. Sanatria izany vao fitaka indroa azo fa fantelony kosa no fian'izany. Lasa ny lolo-paty fa ny lolom-boasary amin'izay tsy maintsy andriry vatosoa professeur. Afaka mifaninana tsara amin'ireny koa ny Claude ary manompoko izao kosa dia efa lolom-boasariko amin'izay ianao ry Claude. Ay vendrefa avy. Mama, voaraingy ahy. Tiany taratasy fandraisana asa nalaiko tany amin'ny ministera ankeo. Marina veretsy. Mama ve ahoana e? Voafatotra tamin'ny fanekena asa mandritry ny 2 taona nge ahy. Avy eo dia mahazo mangataka ao mpiasa mpampianatra raikitra amin'izay. Kala ratsy ty. Lasa mpampianatra ihany riko zany. Ka aiza ary zato izy no hiasa. Ko aiza indray moa fa tsy ho eto arivon'ny mamo e. Za kosa aloha raha lavitra. Tsy mba ho afaka hoany aka. Satria vehivavy aho. Jereo anefa tamin'ny fanoelana anao miaramila ka. Nandeha tsy voiziny ery zato mamako namangy azy tany. Sa ve ny zanaka lahy tsy maintsy indraindraina trany. Ndivy aloha hiasa eto arivon'ny mamy tokoa e. Mba sambatra mantsy raha teny izany tokoa. Marina raha tsy eto arivon'ny mama ary mama. Marina ve? Maninona raha tsy mandangy? Tsy, mama koa. Kala ratsy ty tsy manao afa-tsy ny manadala. Mama koa, za ve mba hoviana ny nanadala mamy. Jereo tsara, tsy arivon'ny mama io izao. Tsara vita ny ndriko. Za hiafitsiko ndriko sisa ny tsy fantatra. Ko vitan'ny olona salamiko very mama, tsy mba tiako vita koa. Efa nandaniako ny rondoako io ka tsy maintsy vitako e. Dia mpampianatra indry zany zao? Mpampianatra tokoa zao ry mama. Mpampianatra filozofia. Tray reto zany afaliako. Mpampianatra ny zanako. Ary amin'izay indray eto arivon'ny mamy ihany. Zany ry mama vary amin'ny ronono mitondra hatately. Tafaray Samsoa. Zay ho toetry ny mpianatra sisa nandrasany. Arono aretsy.
iza moa zao nitaly ao nitalendrika alafara ihanyka izy indray mbola ao ihany engely raha matoa tsara fanahy be iny tadidinao moa la sika telo mianaka tao aminy nananatra mafainka alafara ery izy tamin'iny reny ka vehivavy tena mendrika ny mahatale azy tena mandroso mihitsy io sekolina io zao. Papa voaray mpampianatra nge ahy ka inony zany fa tsy de tenina tsara arabaina aloha fa tafita soa ela ny andrasany zany zao ka tonga mivahiny ela na nyrinjaza ka tera-da io ndray kosa ny anareo lehilahy maninona ary raha mba tera-bavy zany kosangeny fitenin'ny tolo ny anareo ny lehilahy foana ny indraindranareo tsy lasa kosa tia fanjakan-dehilahy tika mahagaga fa tongilana any amin'ny lehilahy foana amin'ny fiainana mba hanao lehilahy mihitsy raha zao foana no mitoka ianao kory vatsoa de efa manano sarotra ny fiainanao ery tsy maninonina lana vavy rehefa tonga ifaliana dolo zany marina mihitsy ny teny reninao ka iza kosa ary zato zanako mivoatendry ampianatra ny lavitra be nizay ary ny anao ravololona za aloha de tsy mba ho tonga aniko samy tsy ho tonga any daholo nareo tsy maninona za koa ane tsy mila teriny ny kilasy mandro madinika anao teriny zao manderery koa vatsoana iza naiza esany za koa ane olona vehivavy mahavita azy ndry koa reto de makaloza ndray indry eo ery eto ihany ndray izy rangano ampianatra eto arivo mamy ve eto arivo mamy tokory papa tsara vitana tsara vitana tokoko vita ihany kalavatosoa ravololona tonga mpampianatra ihany ny zanako efa ela tokoa ange zay fito amby 20 taona moa ndry zao efa 7 amby 20 mahery zao mama angatsy efa antitra samy veretsy de antitra efa antitrako jereva nefa efa manambady sy miteraka daholo angely ankizy niaranira tamiko reny Louise zanaky ngara-peratsy varatra zao ary efa 3 nyzany iny kosa nge retsy tsy nianatra takandry sady inona koa moa no mahadodina amin'izany miandro fotoana daholo ny zavatra rehetra za kosa aloha tsy mba hiandro lava eo ko iny zany aloha eo ihany fa tia asa vaovao ty zao ny tsara atrehanako zany tokoa anaka ka de mpampianatra ianao zany zao tena mpampianatra tokoa izy zao ranga fa amin'ny firy moa zao ay vao amin'ny 10 de ho any amin'ny lycée aloha ka arakaraky ny fotoana koa ny hono andraisako ny karama arakaraky ny fotoana iasako ihany koa andraisako ny karama fa alolo zany de ka ndana revonjeo aingana aloha de renako nitahin'Andriamanitra ka mba nahazo asa ihany tia kalavatsoranga ka inona indray no ahory azo efa any am-paosy ny diplôma raha matotia tianao fa firifiry moa zao no manana diplôma fa tsy misy mpanontany ny azo kosa angambany raha ny fahalalako azy aloha de tsy de ho betsaka ny olona manana ohatra ny anazy reny fa inona tokoa moa de diplôma nanany teo ranga filozapia moa izy teo ravololona aiza koa no misy azany filozapia zany manohatra indray no ny olona tsy mba nandeha fianarany tianaoko manala barakandro masera mpampianatra anao fa iny ianao zany inona tokoa moa izy teo retany efa nolazainy teo ihany le izy filozofia ravololona mpampianatra filozofia zany zanakao fa ony tokoa arandria vitsy anga moa ny olona manana an'io diplôma io vitsy ihany aloha raha mitamin'ny maro-pahaizana avy mino afa zany ny tena nandraisan'ny fanjakana azy aingana ko tsy zany ve nylazako anao fa mba nitahin'Andriamanitra ihany ny ianao rariny ko izy raha mba miasa amin'izay fa ny diplôma ve efa mba hananana ny taona efa mba misy ihany koa efa 7 amby 20 taona ve mbola hiatetra amin'ny ray aman-dreny ihany de verinao ve randry fa satrin-dranakao no mitambezo lava aminao hatrany efa olon-dehibe anie izy iny ka mba manan'izay mahaory azy nefa ho aiza moa raha mbola tsy mikarama vehivavy raha teo izy noho izany mba te hanan'izay fitafiana mifanaraka aminy nefa raha tsy eo ny vola ny ratsan-tanana sisa anao olakolana sy ho afaka daholo zany ady saina mahazo anareo vehivavy zany ravololona efa miasa izy zao
efa ho afaka iseho ho tena vehivavy araky ny antsonao no zany aza mitaitay homamenaky za tenao raha avako fa ho lamoka ihany. Tsy milaza akory zany fa ho afaka anao zay tiany atao izy na de efa vavy be toy ny omby aza. Misy fetra ihany ny zavatra rehetra Randry ao. Misy fetra ihany ny zavatra rehetra ho ianao nefa niady ianao nefa ny ano atahorako. Maninona no atahoranao Randry? Ka malemy amin'ny zanaka zay ne ianao io ndraindray. Malemy amin'ny zanaka? Za ve? So diso fijery ianao. Lazaiko anao Randry ary eo ianao tsy ho diso fefitra fa na de 20 taona azy iny raha misy tsy mety ataony tsy milefitra eo anatrehany iny za tenao ravololona za tenao hoe hitako fa tahaky ny anao to le mpitaribaty vilambava nge ianao raha tsy loatra lay ohatra fa nahoana anao to lay mpitaribaty vilambava ok tsy arina kosa zany tsy ianao akory no diso mampiaty zanaka amin'ny fihetseham-po tafa oatra arorovany eriny ankizy na di hita zao aza fa diso fa adsonankizy ange azo le feriny fa ny adalam-behivavy lehibe toandro vadosoa kosa tsy azo amaivanina kosa. Za mantsy mba gagako kiarakely iny zay mantsy manao bebe marenina zay rehefa misy zavatra mahasorena azy na tamin'izy reny mbola tsy niaso reny. Ay moa ianao mba nahatsikaritra an'izany koa. Efa herintaona teo zay raha zavatra tsy azo ny eritreriny dia anaovany fihetsika sy teny tsy voahevitra mihitsy. Mahita amiko izy raha mbola manao an'izany amin'izao izy efa manana azy zao. Eo indrindra eo nge le mahatonga iteny hoe mpitaribaty vilambavy ianao. Ny teneninao eto entitra de entitra ery fa rehefa eo anatrian-janaka ao ianao dia alemy tahaka ny rambomanga. So kosa zato maso be anao mifanipaka tahaka ny atsimo sy avaratra ny fijeriny ka tsy mahita ny tena izy Randria. Nde ento any amin'ny dokotera mpandidy zato izy raha afaka mba ataony ray zotra fa amarina kady ianao. Aoka tsy ravololona ny toetra sy ny fihetsika eo andavanandro ange no mitory fa mpitaribaty vilambavy za tenao de mboly zay ihany miverina amin'ny vavan'ilay gila sady pahana tsy mahita zay ambany masoandro ty. Pahana avy de ahitan'izay vavanao vilana ravololona. Nzay ary nzay misy vahiny raha tsy pahany ianao ampandrosoa izy rehefa tsy ampandroso ny vilambava vilao ao so de alefanao makany any efitra fisasana amin'ny vahiny amin'ny zato vava vilana fa tsy lasany amin'ny efitra fandraisany vahiny ka lao ao mba lehilahy foany tony lehilahy tsy misy dikany. Manao ianao mandrosoa za tenao anaka. Mandroso tokoa ty mandrosoa fa aza miafafy aetony seza. Ka ino ny za tao tondinao? To hoe nisy zavatra nilany vadosoa aho niaraka niakatra nampiasany tamin'ny jandroko. Ka tsy eo izy lasa eny amin'ny lycéeny izy. Tsy aleo ve andrasana anaka fa efa ho avy ihany izy zay. Aoka aloha tompoko andeha fa aoriana angamba miverina. Tsy hoe latsony ange izy ho fa mipetrapetra aloha efa ho avy mihitsy izy zay re mipetrapetra fa za menamenatra tahaka an'io re. Seko lehilahy fa za tsaro kenatra se fa ono fa mba izy aloha dia za tovolahy zanaky ngiarakoto farihery aso amin'ny ranja tompoko. Iza moa ty rakoto fary? Adinao ve le rangaha le nividianantsika vary tamin'ny taona zary marina zay vao tsaroko. Fa aiza aloha zao le zokony se lehilahy matoa le mpampianatra iny any atsiro mandidy any izy tompoko. Se angatsy mba nanao mpampianatra tahaka azy. Io indray dia samy manana vitaniko ny zavatra hafa no saika ataoko nefa tsy nety afaka baka dia naleko ny janony. Dia tsy nanakatra ilay tanjony intsony ianao? Sady hitako tamin'izay koa fa efa niantra dada sy neny ka dia naleko nanampy azy ireo. Dia inona nataony se zany zao? Dia amin'ny famborena sy fiompiana sisy.
ka to tena mba mandeha tsara tokoa sange ny fiompiana omby vavy be rononao aminareo ao mba misy firy zao ny ombinareo misy 5 izy ao tompo dia manome ronono daholo ve zany anaka ny 4 ihany manome fa ny ray fa lehibe ny zanany ka tsy tereny intsony fa maninona ho asy ny miondrika mizadakan'io tsy metimety angasa tsy maninonao ka fa ivadysoa iny mbola eriko avy elo andefa manaraka miveriny efa naharitaka an'izay ihany very se dia tazanao mbaravarankely hoe raha matoa fa raha miveriny izy zay mety efa ho tazana iny raha aloha jereko efa aviny tokoa izy tsy lavitra tsony re anako saika andeseko fa tapaka moa le resakitsika teo dia aiza ny varotanareo ronono any Antananarivo ka efa misy mpandray mihitsy ay kosa ko maty ahitany Claude fotsiny ako masosotra e dia izay fotsiny ve ndray tena masosotra tokoa ity ianao zany anga fotsiny ianao zava-dehibe mihitsy ange zany ho anaso anao dia ohatran'iny le ry mantsy filazany kialalila azy tamiko fazifazy ihany re zany fa zava-dehibe tokoa ny tiako fantatrao iny zany vatsoa da viditra mpampianatra ny ary Claude ahoana zao mba fihetseham-ponao tsara mihitsy zany ka ary tena mahafaly tena faly tokoa to fiotanana zany ny fotsika amany fa aiza aloha izato vatsoa mpampianatra no voatendry tsy mba mety ho voavinaviana anao ve malalaka nge Madagasikara eno ay na minavina zany sa eto arivo ma ndray tena mahay maminany kosa ianao zany marina ve eto arivo ma eto arivo mamy tokoa eto koa sika de mifankahita foana sa hoana kefa eo ihany hoa maro Claude enao ve dia tena mbola tsy mikasa ny anambady mihitsy nahoana mahatonga no antany zany indray manontany zany indray aho mantsy fa mbola tsy nahazo valony mahafapo taminao hatramin'izao vatsoa miditra lalina fiainako ange ianao zany miditra lalina fiainanao tokoa ary Claude satria hakafady amin'izay aho fa efa tena azoko antoka ankehitriny ny asako ahoana hoe tsy azoko tsara ny tianao lazaina hakavady ianao totetra ianao inona mataitra anao amin'izany mba manana ny zoko hakavady koa ange ahy mara zany nefa aza dia gaga ianao fa zay vitan'ny lehilahy mba vitako misy tsy vitanao ry vatsoa vitako avokoa ry Claude nahoana ny lehilahy ihany ny mangatapady taloha ny varavarana no andahany fa ankehitriny kosa efa nysavily miova daholo ny zavatra rehetra ankehitriny ry Claude mizany ara ve ianao afa tokoa zany toetsainao zany tandremo anefa fa ansainao ny toy ny avitra tsotra loatra tsy mitondra nefa melidoatra mipoko izay tsopaoany indray efa mifakafakaina lalina tsara ange zany ry Claude tsy mba ao amin'ny akamaroan'ny olona ianao ray zany ry vatsoa olona ray toa zato toa arivo mihitsy aiza kosa veranga dia tsy mba omena zo mihitsy izay vehivavy fidy sy angataka izay vady mba tiany Claude zany tokoa ange tady vady mihitsy ange za zao vatsoa fantatro ve lanjany telo lazainao fantatro tsara ry Claude aza mandinika atoy zao koa ianao ka sao dia tsy salama ary ianao tsy maninona fa izao mihitsy nitoranao any amin'ny dokotera maninona hoentinao any amin'ny dokotera salama vatana ary Claude salama saina ary salama fanahy tokoa vatsoa misy mazavote mihitsy ka na dia kely aza ry Claude tsy mino zany ve ianao hafahafa loatra mantsy ty telo lazainao aiza nisy vehivavy hitady vady aza atao mataitranao fa manomboko izao dia izy zany eny ako efa nahita sa mbola andara-pitadiavana efa nahita tokoa ka aiza zao izy zany tsy lavitra akory izy aiza hitako eo aminao avokoa ne zany na ny toetra na ny endrika na ny bika ny toe-tsaina sy ny toe-panahana n'ilay tovolafidiako ho vadiko fa midika ino zany teninao zany milaza zany fa ianao ilay olo tika raha dia amiko ry Claude sambatra zany fa misy pity tsy sambatra fotsiny mifatretrika mihitsy mananjara samy tovolahy ka ahoana ny hevitrao zava-tsaro-pito loatra ty lesanao ka mba ome fotoana kely aloha mba andiniako zany rovinindray tsy maiko zany vatsoa fa izay ihany ve nitadavinao ahy andray kosa ty Claude zany ve dia ihany zava-dehibe tokoa ange zany no avyntsika mihitsy zany ve ry Claude mamofoko
koa. Mahatsikaiky koa izaty ianao ka. Ry lanitro tsy mba mahafinaritra sy mateo ty fa mahatsikaiky. Tena mahatsikaiky koa. Aiza kosa kia mba ataovy hoe mahafinaritra be sa tsy mbola nandalo vava koa nge hoe tsy mahafinaritra ianao e. fa tsy niteniko hoe mahafinaritra. Aza mihevitra ianao fa tsy ny vava miteny nge ny tena izy amiko a ny fomba tempo ny tena zavatra. Ay aky marina efa le ny filozofia tany am-pianarana fa ataovy tsotra ny resaka tsy avy ianao a. Tanatana tokoa ny foko any namana mpiara-mirataka anao. Claude kosa moa e. Ay mbola atonareo. Andindrindra zao ka veloma tokoa aloha ianao ry Vatsoa. Mbola maika nge zahay e. Tsy mandrokanao ane anaky. Fininao a tsy mandrokanao ange mamy. Eny e tsy mandroaka akory izy fa izaho mbola misy alehako. Zay ny izy fa veloma ianao reo e. Veloma ianao ry mama Vatsoa. Veloma Vatsoa. Veloma ry Claude koa e. Veloma tompoko veloma daholo. Veloma ry ianao e. Fa ono aritsy ny inona foana ho any resaka tondry amin'ny zanak'olona e. Zay alehako rehetra mantsy to ahitako anareo mitako ritsiritsika foana. Inona mahasarym-piaro mama amin'izany e. Tanora niarany hira ve tsy ifampiresaka e. Io mahavoa anareo tanora tony. Zay taloha lazaiko andry tsy mba samy resaka amina tovolahy toy izao ataondry izao. Ny anareo taloha kosa angery mamy efa nilaozany toetrandro ny visafisainy e. Radiniako teto alaherin'ny atamin'ranareo efa navalo ny taona mihitsy sady zao koa e. Ie ny taloha sy ny ankehitriny ange ka tsy afaka nitovy-tsony mihitsy e. Taloha ny olona vita ny salaka sy ny salovana fa ankehitriny kosa jerevy reny ny jeans sy ny tenisy zao ny tena filamatra ka inona raha maharatsy an'izany ndray. Zay fitafiana tsy maninona fa toetra kosa to latsaka ambany nareo tanora. Ory mama aza mitsara mba tsy ho tsaraina ka zay koa ange mba manana ny hevitra momba ny fomba sy ny fomba ny fihetsika ary ny toe-tsainareo e. De izany no ireharehanareo fa efa manana ny fahaizana entinareo mitsikera sy manabaty anay ray aman-dreny nareo ankehitriny. Ianao ange zao manabaty anay hoe latsaka ambany ny toetranay e. Ka tsy mahita ary vendry fa zava-misy zany zao e. Jereo ange nataonareo indrisy ny tovolahy iny no profita maso. Tsinona vita de efa mifanadaly ery. Ary ny tena mahagaga aza de tondrindray zato izy no manambola nefa de tovavy salamindry zao ve retsy no lanzara raha tsara fitondratena. Ahoana hoe zany tadiavinao iandry zay tovolahy tsy tiako akory angataka eo fotsiny zany. Azafady kosa ry mama. Ka tsy zany ve no anaovako indry hoe hafahafa sainy. Raha zany mahafahafa saina avelao hafa saina any mba manomana no aviko fe de zany lazainareo hoe hafahafa saina. De mihevitra mantsindry fa ho azondry ho baikona amin'izay itiavandry azy no avindry. Miezaka e. Inona koa nefa maharatsy an'izany e. Tia toe-tsaindry mitiariko izay ho tovolahy tia indray tena mahazendana. Tena itiariko ary mama. Fa inona ny tena mahazo ny Kalavatsoa ty e. Maninona e. Fa zazavavy inona re ty rekaiky amin'ireny eniko. Zazavavy mikaraka ny rariny sy nitsiny ry mama. Zany ve ny rariny sitsiny fa efa totombitana ve tony. Nahoana ny tovolahy no mitady vady ho azy ka za tovavy no tsy azo mitady ho ahy e. Tsy miangatra kosa ve zany. Re lanitro nahoana re no niteraka zaza hafahafa toy itony. Na niteraka ianao sady nainana be fa za miantso ny lanitra e. Na hainao fa raha tsy nahay tsy nahatafita toy izao. Profesora ange ny zanakao zao ry mamy. Saingy ny indro kely de nahoana moa ny lazaina fa hafahafa izy satria ve tsy manara-dreny ranotry ny fanaony ny tovavy tahaka azy. Taizy indriny nahita izay zazavavy mitady vady
taiza teto arivo mamiko fa iza indray moa. hay fa inona avy ianao randry avy ianao aty fa milaza lozy ty zanakao. Misy inona indray zao ravololona? Asa Inona zao Vatsoa? Avery ianao amin'ray indriko ny tenindry teo. ianao no te hitati-bolana amin'ny papaka ny tsy lazainao. Fa inona ary ty ataonareo mianaka e? Inona ny fanilianareo eo? Zay be tati-bolana anao kilaza azy e. Hitady vady ho azo ny zanakao vavy. Zany Inona tsara hoe? Zany. Ahoana zany ry Vatsoa? Zany noho izy e, mazava ny teniko. Hitady vady ho azo ny zanakao. Zanakao vavy. Loza. Zao noho izy esory miaraka amin'ny vava ao an-tsainao zany eritreritra sy fiefika mamoafady zany. Mamoafady ahoana koa e? Malagasy izy hatramin'izay fahagolan-tany zay no nana ohatr' zany. Fa mba inona loatra ny fiheveranareo lehilahy vehivavy ny fihezanareo sy tsy avelanareo hitady sy fidy izay mba fahatianay mihitsy zay e. Heveriny izay mba heveriny mba mety koa amin'izany dia tsy hitako mihitsy satria ve tsy nisy nanao tamin'ny andron'ny dadaam-penareo tany zany dia tsy mety hatramin'izao koa amin'izao taonjato efa faraka amin'ny 20 zao. Tsy adala kory ny ray aman-dreniny fandimbo ry Vatsoa. Tandremo mivava. Mananatra anao ary Vatsoa. Amboary zato saina sy hevitra ao zato. Ianareo ny tery saina ka zany sainareo manamboatra saina e. Ao so lato din'ny anadray aman-dreny zato ianao ry Vatsoa amin'ny faniratsy nataonao. So kola andriamandata sy io kekeriny enina. Sotra ny teniko e. Tsy andro zay lehilahy tsy anatinay ao fa tsy maintsy mitady izay mendrika azy tiako. Izay tovolahy izay koa nenao akondrony riko e. Voasaro ny tadiaviko ka naserandolo aza dia hoaniko ihany fa tiako. Lozy ty rerazana. Lozy. Vavy manenina ianao ravony. Mahasosotra mihitsy ka. Dada, avy aloha dada e. Fa misy inona e? Aiza ny kariny andro nono nataony dada? Tsy eo amin'ny nametrahanao azy ihany ka? Tsy aho hoe raha avy an-tany ahy e. Marina tokoa zany. Ay, riletsy e? Mahatiarika koa i dada ka. Dia amariny tsara Aoka aloha verikely sao misy diso fitambarany. Tsy misy diso ka, tena marina io ka. Zao e. Aongelitsy le tovavy lahy. Tovaviko. Iny e, le kiala-pampianatra riletsy e. Andrasana e. Mandrosoa ianao fa ato izy e. Ao izy fa mandrosoa ianao. Dadako hita fa mbola miasa fa. Leo vangina mihitsy fa tsy mety mitsidika tsony mihitsy tsy efa mahambolana verangasa. Zany ve? Aiza kosa e. Finina. Manao ana aloha ianao e. Manao ana? Sady zao hitanao salama tsara zao ary zataonao mba manao ahoana e? Salama vatana fa tsy mandreritreritra loatra e. Fa tena ahoana e? Noho ny fampijalianao kininina indray. Ampijaliako anga? Ampijalianao tokoa ianao koa ohatry ny olona maninina.
nahoana ianao no mandositra foana raha mba tonga mamangy anao ay? Tsy mandositra anao ay, fa ianao tsy mahatratra ato an-trano mihitsy. Finina kosa e, tena mandositra mihitsy ianao. Mba omeo porofo ary hoe Porofo hoe? Satria tsy mahita anao foana rehefa mitady anao. Tsy ampy izany porofo izany, sady tsy porofo raha teo izany, ny vitana mampifaniana antsika no tsy misy e. Ao mivitana fa mifiniavana no nampantsirony zay ho ahy aleo aloha hipetraka na dia tsy asain'ny tompontrano mipetraka aza. Fa tsy haiko ty izao, azafady ry Vatsoa, petrapetra eto aloha ianao e. Petraka tokoa moa zaniko, tsy asaina aza mipetraka ko maika fa asaina indray ve. Eny ariko, kino zato vaovao nentina ho an'ny Claude aloha e. Ngamba mety tsisy vaovao fa mba te ahitanao fotsiny e. Dia manahoana ary zatafaliana mahita ahy e. Faly dia faly kinina indray moa, saingy tsy afa manoatra ny loan'ny fo mangatsika e. Izany ve tsy diso e, fo mitepo mafana tsara zao ka lazaina fa fo mangatsika. Eo raha hoe tsapaiko raha tena mba mitepo sy mafana tokoa izany izy. Avy e. Tsy ianao hoe izany fitepony izany e, atofo eto mihitsy ny sofonao avy. Ao ary. Mitepo sa tsy mitepo? Tao mitepo ihany aloha e, saingy sao mba tsy ho ary kosa ara. Azonao alaina fa mbola tsy lasan'ny olona. Azoko alaina ve sa mba atolotra ao ahy e? Inona ny tena marina? Fa aminao aloha e, maka ny tsara sa ny tolorana? Raha maka ane ka lazain'ny olona hoe pakafo e, loza. No izany tsy aleo hoe mba tolorana e. Ka tsy aka izany ianao? Manao eo fa raha tsy aka ianao so alain'ny olo-kafe. Aiza kosa kia, Claude koa moa dia be vazivazy eriko. Matahotra mantsy so atoandro fakarononiko, loza nombo miahaka eo. Zao araka iny izy nefa oka ihany aloha ka. Ndry, fa maninona? Angaha misy zavatra hafahafa no... Kiza mahita moa. Fihevitra ane mantsy mety tsy fihevitra e. Ahoana e? Zao ary tianao ary Claude efa nresaka izany ihany sika nefa antitra terika tsy hafa tena tianao ahy. Misaotra ry Vatsoa. Tsy ampy ny fisaorany mba te halala fa... Efa tonga ao le olona makaronono le tsy? Efa tonga ao. Efa tonga ao mpakaronono ka miala tsiny aminao ry Vatsoa, somary andeha kely. Za koa nge andeha. Losako ary ianareo tsy vatan'ny Claude a? Eny ary anako. Andeha ary. Veloma ianao tompoko. Vatsoa, somary aty lalako fa veloma aloha ianao e. Le Claude lozy ty. Veloma ary ianao e. Mandra-peo anary, manaraka indray e. Mahazo an'le Claude izany tsy niaika an'iny zazavavy iny tamin'ny amin'ny fitsilajilana, indrindra amin'izao mahalasa mpampianatra azy eo amin'ny lycée zao. Aza hitako marina ka rendrika amin'iny ty Claude ty. Mba ty zava-doza popopopo engane ka tsy ho marina zany. Fa tena misary adala mihitsy retisika. Iza mahita raha mba mody menatra fotsiny le Claude fa mba mody miala-baly eo anatreko. Aza misy ane zany, marina tsy zava-doza. Ty zava-doza e, ary to mitendera nge ianao zany. Avy anao fa tena misy zava-baovao mihitsy ty. Zava-baovao inona ry tony? Ty zanako langy ka sarisary zoro amin'le kialajilajily ry. Fa izy ty kialajilajilanao ty e. Ianao koa raha koa dia mba mahery fiteny ry marina. Ka marina nge zany lazaiko zany fa so de verinao fa vazivazy e. Eny ary ka izy aloha ty kialajilajila lazainao e. Fa le kiala kely vo nahazo toerana nampianatra ao amin'ny lycée re. Lycée? Ka maro nge ny mpampianatra vehivavy mbola mpitovo ao e. Ka ianao ty koa raha olitsy mody adala ve ianao sa ahoany? Ndrisy? Tsy fantatro indray ve le kiala le mpampianatra le zanakingiara andry mipetraka etsy avaratry ny fivarotan'ny Rabe Fariny? Ay, oka, fantatro tokoa iny. Fa ina marina nefa no miseho e. Matetika aho mahita azy ireo miresaka foana. Akatsy mba tsaratsara ihany kosa veranga raha iny kio. Marina e. Fa iza masina ro zany raha matotia any akatoka. Maninony? Iza ny tsy miaiky ny fihetsika sy ny toetra n'iny kiala maivandoa iny? Ndre?
tsy mahakasitraka an'iny kosa aloha raha izay marina. Ka ianao angano vadiny rakoto ianao ty foana de efa zaza vavy sahala am'ireny ve no vonato raha matotitsy marina raha tsy marina ianao raha tsy tolominy iny raha ohatra ka mifamaly aminy tsy menatra ny ianao an'izany mihitsy nkeny olona sahala am'ireny rakoto ty koa de te hilaza zavatra eo te hilaza zavatra ka mino ve ianao fa hosahanao an'izany izy tsy efa zava-doza o ianao afa mihitsy nkeny tsy haininy zazavavy iny izany tsy miresaka an'izany eto tanàna eto aminao enao koa ange rakoto de efa matavy vilazy iny zazavavy nahita fianarana iny ve tsy mba hay manamboatra ny fiainany sy antanjalanja zay tena voky ny vavany tsy reny indrindra ve ny tena manao azo be sainy tsy andatsahana mihitsy reny rehefa miziriziry amin'ny hevon'izay fa de efa milaza aminao eny ataoko hoe eo daholo zany fa tsy de hitako loatra aloha ny maharatsy an'iny raha izahy fa ianao ty ve raha olo maninona mitapininona masonao tapina taizany totezeranao mandeha anao voaka etsy fa tsy de mandany ianao mivoaka eo de antanio amin'izay olona hitanao eo ny momba azy fa tsy misy zay tsy mahalala azy na de hatramin'ny zazabody kely vao miana mandeha azy tsy misy tsy mahalala azy amin'izany ho ianao nefa de milaza anao fa tsy mba mahalala an'izany raha izahy fanaratsiana fotsiny izany tsy mahalala ianao satria sady jamba amin'ny marenina raha matoty fa ty lehilahy ty ve ketrina sa mivadika alako raiky iza lazainao fa sa tena mitady ady amiko mihitsiny tsy ketrina na mivady alako raiky zany matahotra fa sody enao kosa zany de zao fotsiny teniko aminao tsy mahakasitraka an'iny raha mbola izako ny za mazava aminao zany fitsarana ivelany zany zazavavy mba manana ny maha izy azy ihany ane iny lalina loatra ty asiahanareo aminy milaza aminao fa raha anjarany iny tsy afaka ny tsy hovinantinao na ho aizy ianao na ho aizy dray vehivavy mitonatona kely sainy de afa tsy famaly aminao eto akory tapazaza ny sonjana mpitolain'olona zany efa voaraiko tokoa efa tokony ankizy azy izy ngambozaiko de efa eo eny ianao de avy kely ange aloha avy mihitsy ianao aty fa ahoana fa misy ny indray ronena zao ange mbola miasa avy aloha ianao de mipetraha eo le faly ve tsy hanao zay asa any de mipetraha mihitsy ianao mahazo toerana fa inona aloha ty mamaky aneny zao ono marina ve fa tena miaraka nareo sikala kely le mpampianatra zanaka randry mipetraka akaikin'ny fivarotana Befary iny marina lazaina miaraka toy ny tanora rehetra zaza niara-nira nge zay tany amin'ny lycée inona ny maharatsy zany ka fiarahana ahoana aloha maro nge ny antony mahatonga ny fiarahana efa fanontaniana laly le ry koa ny andro ny endrika asa nalalina zany nahoana fa mba tiako fantatra fa hono ary Claude mba tianao nga izy indray le fanontaniana tsy fantatra nefa de efa entinao aty atokantranotsika mihitsy ny zanak'olona fa izao ve mibata azy makaty ohatry fa tsy manana antongony akory izy iny asa ianao ange no anontaniako averiko indray ny fanontaniako mba tianao angawa izy iny averiko indray koa ny valiteniko tsy fantatro tsy fantatro na izao ny tia azy na izy ny tia mahagaga zany tanora miaraka izao ve tongatra ty atrano mihitsy nefa de tsy fantatra ny antony zany fa ianao ve zazabody fa mba inona ary ny resahanareo rehefa miaraka nareo resaka samy tanora fotsiny ko inona indray azy sy mino an'izany malaza traiza mantsy fa tena hivady hono nareo marina zany Claude sa tsy marina tsao ngama no aheloka resaka koa nge misy manitatra ka raha araka zany ange tsy tia azy akory ianao fa izy ny tianao ka misisika sy mamboraka fitiavana aminao tsy zany fa inona aloha maharatsy zany raha mba milaza ny ao am-pony ve izy de diso nareo ka zazavavy sala amin'izany ve zany no atao hoe vavy manambolara tsy fantatrao dray tsy mba niandry angatahana fa manao akoho vavy maneno fomba niza koa zany
raha mba tia kosa ve izy roneny nahoana ny tapelam-bavy nahoana tsy avela motraka izany anatiny a tsy anaka tena marina ny resaka miely fa inona ny resaka miely tena zazavavy jilajila ary tena samy tory fitiavana amin'ny lehilahy mihitsy ny ianao dia aminao sy amin'ny olo-kafa koa angamba neny a okey mazava zao ary de rovina izy nangataka anao ho vady fa inona nefa mahososanao amin'izany na izy nangataka na izany nangataka ary Claudia taizany mbola nisy vehivavy nangata-bady inona ao maraty izany na izy nangataka na izany nangataka azy zava-dehibe akory tsy ny fanambadianay fa fifankatiavanay ka azonao antoka ary ve fa hitompona ny tokantranonareo raha zazavavy hafa noho ny vehivavy toy ireny no vadinao hanambady ihany aho za zay loham-pianakaviana ka mety ho repirepen'izay akoho-vavy maneno apiako mihitsy aza hoe akoho-vavy maneno lava afantsy izany mba mahagaga izany toe-tsain'olona taloha izany nahoana raha mba mambolaka ankotrehany foana ve izy dia lazaina fa akoho-vavy maneno mba toy ny olona rehetra nge iny mba manam-pitiavana koa sahala amin'ny lehilahy rehetra ihany koa zao ihany ny teniko aminao ry Claudia mety eza ho drokotrokiny zazavavy iny ange ianao raha tsy nikio anao no raisinao nikioako hoe no raisiko tsotra ny teniko aminao aza atao mahita niny miditra ty amiko tsony raha te ahitanao izy de mandehana any amin'izay alehanareo any fa aza ty amiko aty no mitonatorana toy ny vinanto tsy mare fosa hatr'izay eo tsy nino fa zao amin'ny aiky fa tena hafa noho ny hafa raha ity kalavavy ty ianao ngerineny tsy mila anao iteny tsony tsy tiako ny akoho-vavy maneno tsy tiako ny ankizy vavy jilajila ka izao ngerineny oka ho afa leo leo amin'ny fietsika eo manoloana ny zazavavy salamy reny oko izay ny fiarovanao sy tena sy ny fiarovanao azy inona moa rehetra izany tenindry tao amin'ny fivorian'ny vehivavy tao an-trampokon'olona maly arivo izany nanita raha ny vehivavy tsy ny mba andray andraikitra kinina indray tsy izany ihany ny tenindry fa nlaza inona koa ny nisy teny mamoafady ho antsika vehivavy tsy tokony ho ny tenenindry ono nefa de ny nantsanantsy any ary raha zanako vavy nanambary zany ampahabe maso inona izany tsy hitako ange izay teny mamoafady ny teneniko tao ory vady soa de verindry ho zazabodo avokoa ve ny olona taony tsy ho tafotoana tamin'izany tenindry izany inona nefa izany teny izany inona aza modetaly eo retsy sa tsy mba nisainsaindry akory izany tenindry hoe efa mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy zao ka oka sika vehivavy mba ho samy mangataka lehilahy raha misy lehilahy titsika marina sa tsy nisainsainiko mihitsy fa tafotoana ny olona tao zanyko vavolombelona izany ary nge de tiaka mirefitrefitra mihitsy ny setran'izany ary so de lasa dala ary ndrity de mihevitra vendry fa fisaorana sy fiderana ndry zany tehaka izany fanesona sy fanarabiana ndry zany ny dikany tsy izany mihitsy no nandraisako azy ry mama ka tsy izany ve nanaovaka ndry hoe lasa daly ndry hafaliana ho amin'ny vory angeny mandray fa mety tonga ny fotoana tokony mba hivelarany vehivavy amin'izay tsy gaga loatra mihitsy raha ohatra ka mirefitrefitra ny tehakako diso ary tena diso tokoa ndry fa fanesona ndry mihitsy ony zany tehaka atao zany na raha nahorakoraka mihitsy aza oniko tsy mba fantatry ndry akory ange fa zahay ray aman-dreny mihitsy no afabaraka tamin'izany teny nitsontsona nataondry izany vo hevitra tsara mihitsy angerendry mamy le onitsindry azy lena sy ny fitaka ataon'ny fiarahamonina sy ny lehilahy amintsika vehivavy nefa tsy izany akory no itenitenena pona amin'ny kafanam-podiso tafahoatra zao ry mama raha voalaza raha fa mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy dia oka hitovy tanterakarabaky teny kina raha mahadiso raha ohatra ka mba zao vehivavy ny mangataka izay lehilahy tiako vady toy ny lehilahy mangataka izay vady mba tiany koko jary lanitro taranak'iza ny nanao an'izany taranakao no misatatry raha ny voalohany indrindra ry mama raha mbola tsy nisy nanao ihany koa zany tolona izany fa aloziny ny ty lazaindry
mirediredy foana ny amin'inona marina raha tsy efa tena lasa daly ty tsy adala akory fa mbola tena mahira-tsaina lalina ka profon'izany misy tiako any ka efa mba nkitikitiako e ty lo zany ry marina nge zany hoentsika anareo angataka sika rehefa atsoatsy ty efa mivadika to andray zay ve no angataka lela anala baratena zany ene kanofy andraso anirinifiny akoho fa maninona sototononao amin'ny salikolo zao e tsy anananao antra mihitsy mangina fa zazavavy mpanala baraka ray aman-dreny fa niratira tsy mendrika ny vehivavy fa ahoana ka inona fahotako e inony zany ty natsanatsana tany an-trampokon'olo zany mbola iny koa tsy mahagaga mitoetsanareo zanaka adamy mampalahelo anefa fa tratratratraina traizatraiza mifitovinjony zanak'olombelona nefa itso fa ianareo ny tena mpanavakavaka misy afina mifanavaka fahambolo-koditra anjay anareo tao Afrika Atsimo koa nefa zao rediredy zany avereny kely hoe inona ny zavatra nyteneninao tany zany teneniko tao fa tokony hitovy zo ny lasy ny vavy e nidradradradraiko fa tokony foana ankitay telo an-dalana ary namafisiko fa mba angataka izay vahatianay koa izay vehivavy to anareo lehilahy mangataka izay vahatianareo misy maratsy an'izany indray koa ve tsy eken'ny fiarahamoniny zany satria heverinareo fa mampiana fahefanareo lehilahy efa nilozany toetrandro zandry papa tokony ilozantsika ihany koa ka atsombady teo daholo ke zany ny fiainana nahazatra e tadiavinao atao ambony ambany daholo ny fandaminana voajanahary zay efa hita fa tsara hatramin'izao aminao dia ny sarety indray zany no atao ery aloha hitarika zany ve de ety akorotanao daholo nge zany ny efa milamina sohevitra tokoa ianao ry papa ankehitriny ange betsaka ny sarety atosika fa tsy tariantsony adinao anga le fiara taloha atao hoe traction avant reny atosika ange reny fa tsy tariany hitako fa tena te hifaninana amin'ny lehilahy mihitsy ianao a manahy anefa fa sao dia anao tonjy rery zato izy ka mifeo foana ny ampita losafa ny tena tsy mampy ataon'ny raim-bava kory za miveo ianao manahy aho afa sao lasa vitan-kinjo fotsiny ianao fa tsy vitany lehilahy roviana nge ianao na oaiza na oaizy sady zao koa e voalaza mazava tsara ao amin'ny baiboly fa ny lahy ny lohan'ny vavy tady hivadika amin'ny baiboly nareo taloha tamin'ny taon'ny 4 lasa tany ane zandry pape ankehitriny zay efa teny rana no atao efa maro ange zao vehivavy lohanareo lehilahy na eo amin'ny fiarahamoniny zany na eo amin'ny asa maro koa ny sehatra efa hibakony ny vehivavy anareo lehilahy mandaingandray amin'izany no zany tsy ekeko zany tsy tsony koa zany fahefan-dehilahy zany efa diso fotoana zany aoka izay mifanjakan-dehilahy lany andro ry papa raha mitondra zao ny zavatra rehetra e ankehitriny koa efa manao ny fanapahany zany zao ny filamatra e raha tsy zany dia jereo fa potika ny zoma olona mandaingandray manginy ianao tarana kay veno sa hiteny an'izany menatra marina afa baraka amin'ny fianakaviana mihitsy efa vehivavy lehibe ianao zao dia zany fatary fa tsy zaga eny no aninona e no aninona ry fa maninona ianao fa maninona ianao fotsiny aho azy zany fa mimpanina hoany e ngana satria ny efitatsy aloha tsy dia atoraka otrany afafa fotsiny zany tenako manontolo zany so dia tokony akana dokotera oko so fa tsy maninona akory ka milaza tsy maninona ianao nefa etianao valo arika vetivety teoko ndry fa maninona ny vatosoa sao afa nilaza fampanina sy hafafa izy dia io fa maninona ndriko rehetra ry vatosoa fa maninona tsy fanatro ahy ohatry nyreraka be mihitsy ahy zany ka tsy mangatsika akory ohatry ny to tsy midratsy raha zany koa
Ay, hafahafa mihitsy zany ka. Mama Ahoana? Ohatrany sevitra be mihitsy aho zany ka. Ay, Randria. Inona ary ty? Ndeha anao, ndeha atsoa dokotera ka. Eny ary lasa. Fa inona no Andria androany? Mamako, inona no ango teo e? Ary mbola mitady ho sepitra ihany ve? Sao dia mba tokony hamonjy fandriana ary. Onko sao ka tsy tetsika eto mihitsy aho zany. Ary sao dia tsy nihinan-kanina maraina kosa ary ndriko ty. Iny mamako be fanontaniana ery. Miona nefa zany efa tsy mahazo aina mihitsy. Iza no mahita? Kovakopaka mamaka. Ay, inona no mahazo anahy? Vatsoa, fa inona ty mahazo anao teo? Salehibe ny mavavoko zany mama. Malemilemy be zany ka tia andoha mihitsy. Fa inona re ty mahazo anao? Aiza ny tena marary anao e? Aiza foana koa ary re zato dokotera. Maninona raha etsy tantanako ndriko aketsy anefitra? Aza etsiketsihany eto fa tsy azoko be ny haiko ka. Tsy maintsy makatsy anefitra ndry fa efa ho avy zay dokotera ka. Etsy za tsy izy ho tantanako moramora. Mamako, ny olona nefa efa reraka be. Eo e, ndao fa ndreniko eny fa namatanatsy anefitra i dokotera sy Randria. Loza ty Randria. Manitro fa maty ve Vatsoa? Tsy maty izy akory e. Tsy maty izy fa loza. Fa loza inona ravololona fa misy inona e? Lazao. Mananjana kiala Vatsoa Randria. Dray re lanitro. Ahoana? Zano mananjanaka ny zanakao. Zay ary io ny anao ravololona io le naiko. Zao vokany mitona sokona nanafinafiny ianao. Zao ny vokany. Taiza nisy zay vehivavy nangataka lela. Dray re nalolo fotsy mihitsy ravololona zany no hoe mitony tena. Fa ny hafa anga mifidy zay hodorany. Milalao afiny ianao Randria ka tsy maintsy maya. Tsy dao le niara fitenenana mihitsy lakana tsy mifidy andrina fa zay rendrika lehana avokoa. Zany ianao rehefa manao ny tsy fanaon'ny olona ka. Afabarako ravololona. Ahoana zao vitondron'olona. Dray re Randria. Oka re. Ny vavam-bahoaka ny tsy tatiko. Lozy ty marina. Aiza ny tany isitriako Randria. Lalitiako. Tsy misy fahambaraka mihoatra. Marina raha tsy mianatra ny dokotera raha tsy nivira viraiko tao kiala totombo hitany io. Avelao avy eo fa ataoko mahita io. Tady amin'ny ravololona. Fietsika kely foana dia mety ahitan-doza ho voaroro eo koa tsika fa toneo aloha ny fofa. Aza dia sendoatra loatra. Tsy raharahako zany e. Manala baraka loatra. Tsy manotro-po manadina Randria fa ka andefitra manamahitsy mahita io androany. Izy manao ny ataony ihany ka zano ilolony fahafahambaraka. Tsy ekeko zany. Avy Ndria ty, avy.
indri le vehivavy tena nangatabady. Vehivavy nangatabady. Ravololona aoka tandremo oka hoa. Avelao arandria, avelao ataoko fa lehilahy be voka nangatabady manala baraka loatra. Oka hoa fa mbola marary eny izy. Na marary aza tsy rarako fa manala baraky e. Oka ry mama, tsy rahanao zay momba ampy anazy efa asa saritana toy zao aka. Vehivavy lehibe ange zah fantatro fa ny ataoko, fantatro koa ny ataoko ka. Avelao aka. Mitady amono akoho tsy alelako ty marina. Aza roto tsy tianao ary aza mikasikanana akoho ka. Mialaina ka. Andao lo aoka zay. Sarafiany nahoana misy ny fiainana miakatra tsy raha zao enziana traisan satria mikatsaka izay mba fatiako aiza ny fandalana andrariny nahoana misy tsindry azy leny diso asa mafy de mafy tokoa mikapoka mahazo anay vehivavina le tovolahy niaraka tamiko zany zao de tsy mba diso mihitsy aiza izy zao nahoana tsy mba nasiteny kely akory ny aminy miangatra ny fiainana ka miangatra ny tany miangatra ny olona tsy akeko zany ka. Ravololona avy anao fa inona ihany zao dray fa maninona zanako Randria fantatro mihitsy zay nahazo azy Randria manahoana izy io nosy ty marina aoka hoe noko ny fitebofo akozeo aloha ny tanany Randria manahoana mbola miteko ve ary izany Ravololona ohatrany trantsireko lozako Randria lozako Randria inona no ataoko ndana aloha alaovy le raha manitra de koseho faladiany koseho mafy taka zao ataoko zao sao de tokony haka dokotera aloha ako aloha nizay ka koseho mafy re etsika mitanany aza midratra tahaka an'io afa ataovy mafy tia lehilahy ty koa midratra maninona zao nizay Randria velona zanako velona ihany io mamikofokofoka velona ka sotranao Andriamanitra fa ity fahambaraka atsika aloha ho zaka ve zao zaka mivokatry ny ty toika anjanako Randria vehivavy mangatabady zao vao tena ho afa-baraka sika Randria inona hoe afa-baraka nareo aza manany amin'izany foana tsy maintsy milanja samireriny vokatry ny kiriko eny fa na dia mafesatra aza ny ankason'ny fiarahamonina ty tena loatra ny lehilahy ka mampanjaka ny heriny amin'izay mavehivavy
Katsaka ny anjara masoandro ny takonandava ka zao noho izy ry papa sy mama efa mitsinjo lavitra ny hoaviko sy ny voninahitra reo mahasarotiny anareo ahy efa nangataka ny ala eto arivony mama ahy. Ahoana hoe ka ho aiza ianao zany anaka? ho any faratra ny rehefa nany ahy amin'ny faritra mendrika jereo efa azoko ty le taratasy mamindra ho an'ny Port Berger aza mitaitaina amin'izany tsony ianareo anomoniny ty vehivavy nangatapaty sy ny zanany. Dray le fadsoa zay ve tsy nahy nitaiza sa ny fandrosoana no aton'izao? Dray le anako. natolotry ny radio Don Bosco anareo teo hitika anjazavavy nosoatandrandriana avony Arsène ary nyfototsainy Aricom Sarandry ireto avy no namelona tantara Régis no Randry vololona no Ravololona voango no Vatsoa Aricom Sarandry no Rakoto Anjaraliva no Raoly Maefa no Claude nandray feo Jean-Jacques Karandjenarvony. Radio Don Bosco